ny fizorona vavolombelona izay ataoko sy ataonao mba manahoana re vonina hitantara amin'ny hafa ve izaho sy anao. Manasanao indray mba hanaraka izany lohahevitra mahafinaritra izany. Miaraba antsika tsiraray avy indray tafahoana soamatsara amin'ny alalan'ity fandaharana mivelona amin'ny tenin'Andriamanitra ity. Zava-dehibe tokoa ny fihaonantsika takan'izao ary tena faly aho, tena misaotra anao amin'ny fiarahana takan'izao. Ny fiadanan'ny Tompo ani ho anao sy ny ankohonanao ary raha sitrakao amin'ny manaraka dia andao taomina ny hafa iaraka andinika ny tenin'Andriamanitra isika. Koa milohan'izany anefa dia andeha indray isika iaraka hivavaka angataka ny fanatrihan'ny fanahy masina ankehitriny. Vavaka isika ary. Tompo Andriamanitra zay eo, velom-pisaorana anao ny fonay satria tsapanay fa nitantananay nao tamin'ny alina mangina iny ka nomenao zao andro vaovao izao indray izahay. Misaotra tamin'ny famondram-ponao izay tsy nalandritranay, misaotra ny amin'ny fahasoavanao ankehitriny ary raha andinga an-teninao izahay dia mangataka ny fanahy masina mba hitaritarana anay ary ampianatra anay tany izany teninao izany. Dia mitahy ireto mpiaino manana fandavan-teny, fanoloran-teny, maneho fitiavana ny faharahana mandinika takan'izao. Mitahy ihany koa ny ankonan'izy ireo. Vavaka dia tonoina isaka tany amin'ny anarana Jesosy. Amen. Ny fitsoroantsika vavolombelona mba manahoana vonina ny tantara ve izaho sy anao. Betsaka ireo izay efa nandray tsy tafandrimandry fa dia nitantara. Nahitan'izany tsika ry Andrea, hitantsika ry Natanaela, hitantsika ry Filipo, hitantsika ilay vehivavy Samaritana izay navelany mihitsy aza ny Siny. Ka laza izy nakany an-tanàna, nijoro vavolombelona, nilaza ny amin'i Jesosy. Fa izaho, fa ianao, moa ve mba vonina hitantara amin'ny hafa isika. Raha manolotra vavolombelona maro izay manambara an'i Jesosy izao, dia mitondra antsika ho amin'izao fandravonana izao zany hoe izao izy. Ary nisy famantarana maro hafa koa nataon'i Jesosy teo mason'ny mpianatra, izay tsy voasoratra amin'ity boky ity, fa voasoratra izao mba hinonareo fa Jesosy Kristy no Zanak'Andriamanitra ary mba hanananareo fiainana amin'ny anarany raha mino ianareo. Tena zavatra andresantsika zany tamin'ity herinandro ity dia resaka ny amin'ny hoe finoana dia zaraina amin'ny hafa. Aleo sara an-tsaina ny hoe nanatry maso ny nanaovan'i Jesosy fahagagana marobe ianao. Azo antoka fa nino ianao sa tsy zany. Azo antoka tiantsika ny mihevitra zany kanefa amin'ny lafiny anankiray. Tadio tsara fa manana antony lehibe lavitra mba hinoana an'i Jesosy mihoatra ny ireo izay nanatry maso ireny fahagagana ireny isika. Manana antony lehibe mba hinoana ny endry zareo tamin'izany fotoana zany dia nanatrika izy dia nahita dia nino zareo. Fa ny antsika kosa ankehitriny ahoana no hanampy antsika mba hahafahantsika mino. Zao no voalaza ny filazantsara Matthieu toko faha-efatra amby roapolo. Filazantsara Matthieu toko faha-efatra amby roapolo ka ny andininy faharoa dia zao no voalaza ny letiny. Fa izy namaly ka nanao taminy hoe tsy hitanareo va ireo rehetra ireo. Lazaiko aminareo marina tokoa, tsy havela izy vato hifanongoa eto ka tsy horavana. Nisy faminaniana izay nambaran'i Jesosy eo amin'izany andininy izany. Zao no voalaza amin'ny filazantsara Matthieu toko faha-efatra amby roapolo ka ny andininy faha-efatra amby folo. Andininy haitsika tsy anjery zany dia zao no voalazany hoe ary ho toriana amin'izao tontolo izao ity filazantsara ny fanjakana ity ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra dia vao ho tonga
ny farany. Ao amin'ny filazantara Mateo 4:24 sy 5. Ary andrehady filazana ady ianareo, koa mitandrema, aza matahotra, fa tsy maintsy ho tonga zany nefa tsy mbola tonga ny farany. Fa izy firenena hitsangana mily firenena, fanjakana hitsangana mily fanjakana, ary izy mosary sororo-tany amin'ny tany samihafa. Fa izany rehetra zany no fiandohan'ny fahory. Raha nanatrika fahagagana ireo olona maro tamin'ny andron'i Jesosy, isika kosa no mena tombontsoa lehibe amin'ny fahatanterahany faminaniana ny toe-javatra izay nambaran'i Jesosy. Nambara ireo mpanoratra ny baiboly mialoha tahaka ny hoe ny faravan'ny 10 izay hitantsika teo, tahaka ny hoe ny fiparitahan'ny filazantsara maneran'izao tontolo izao. Zany rehetra zany dia mampitombo ny finoantsika. Miara-mahita isika fa miely mahatraiza ary mitombo tsy hita fetra ny fitoriana filazantsara. Hita ihany koa ny fiemorana lehibe. Hita amin'izao fotoana izao koa ny fitombon'ny faharatsiny amin'izao tontolo izao. Raha ny marina zany dia izao, anisan'ny mampitombo ny finoantsika ny fahatanteran'ireny faminaniana izay nambara an'i Jesosy ireny. Ary zay zany ny fahafahantsika mino amin'i Jesosy zany tsy ny fahagagana hitan'ny maso intsony, fa ny zava-boary. Hitantsika ny zava-boary dia mino ny fisian'Andriamanitra isika. Ny fahatanterahany ten'Andriamanitra, ny filazantsara, ny ten'Andriamanitra izay mampahafantatra antsika ny zavatra rehetra, ary ny fanandramana izay iainany tsirairay avy. Ankehitriny 2 taona ateo aoriana dia manana tombontsoa isika hijory vavolombelona ny amin'izay efa nataon'i Kristy antsika. Amin'ny famakiantsika ny soratra masina, ka ny fanahy masina mihitsy no mandresy lahatra antsika, ary anekentsika fa Kristy no mpamonjy izao tontolo izao. Ary mpiara-mianatra namako isany, vonona ve ianao hitantara izany fahamarinana izany amin'ny hafa? Vonona ve isika hijory vavolombelona ny fahamarinany tenin'Andriamanitra? Rehefa resy lahatra ianao dia taddio fa manana zavatra ho tantaraina, manana zavatra hampafantarina ny hafa ianao. Ny zava-dehibe dia ny fahafantarantsika fa Jesosy no mpamonjy, ary ny fijoroantsika ho vavolombelona no pirofo fa inonao Jesosy. Ary mpiara-mianatra namako isany, hiatrika tontolo andro manokana ianao androany. Tontolo andro tsy fantatra akory ny avoaka na dia ny sekondra iray aza. Fa ny azo antoka kosa omen'Andriamanitra anao ny tontolo andro androany mba hahafahanao mitantara ny fahatsaran'Andriamanitra, mitantara ny finoanao, ny fahatanterahany ten'Andriamanitra izay efa maharesy lahatra anao. Aza misalasala azy, andeha ho toroitsika izany vaovao mahafaly. Ka dia na dia ataontsika tsy nanatrika ilay fahagagana marobe reny aza ianao, ny fahitanao ny fahatanterahany faminaniana, ny fahatanterahany izay lazain'ny soratra masina, dia aoka ao ampy ahafahantsika mino an Jesosy, ka ahafahantsika mitantara izany amin'ny hafa. Ary mpiara-mianatra namako isany, mandraisa ary fanapahan-kevitra, mandraisa fanapahan-kevitra mba hitantara izany amin'ny hafa, hitantara amin'ny hafa fa Jesosy no mpamonjy izao tontolo izao, ka nandritra ny fiainany, nanaovany asa fanompona rehetra teto amin'ny tany ty, ireny rehetrarehetreny dia nataon'i Jesosy mba hatanteraka ilay planiny famonjena, mba hamonjena sy hamonjenanao. Dia samy mahery indray raha hiatrika ity tontolo andro ity isika tsirairay avy, ka amin'ny alalan'ny zava-boary, amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny fanandramana hiarantsika amin'i Jesosy, ireny rehetrarehetreny dia ampy hitombontsika ny finoana, ka ahafahantsika mitantara izany amin'ny hafa izay mifanerasera amintsika. Andeha hiaraka hivavaka ary isika amaranantsika izao fotoana izao. Andriamanitra rainay izay any an-danitra, misaotranao indray izahay
no ny fitiavanao anay ka anafahanay natanteraka ny fiaraha-midinika ny teninao tamin'ity androany ity. Ampio zay mba ho sa izara ireny fahamarinana reny, ary aoka ny fahitana ny fantanterahany faminaniana fantanterahana ny teninao, dia ampitombo kosa ny finoanay ka ianao irery ihany no tompo sy mpamonjy anay. Dia mitahi ary ireto mpiaino ireto, mitahina tsirairay avy raha hiarika ny tontolo andro izahay, dia aza mafoina mahasaraka anay noho ny amin'ny anarana Kristy nangatana izany vavaka izany. Amen.